Sotrano ihany koa namaly ny antson'Andriamanitra. Misaotra ny tompoko moa zany ny zavatra rehetra fa nataony tsy niasa anao androany. Fa dia mahagaga fa misy tsy miasa fa tsy tonga foana izy. Tahin'Andriamanitra manokana koa ny ireny olona ireny. Misaotra ny tompontsika satria mandeha hatrany ny asantsika ao. Anao moa kilazana vaovao foana mba tsy mamaly. Andeha izy koa ary tena saorana an' Jesosy fa mila vola, mila fanohanana, mila famatsina. Ary tsy sasatra moa za magnentana antsika zanaka rehetra ampio fa mila fanampiana avy aminao ny asa fanaovana trano. Amen. Ary eto ihany koa dia ianaritsika androany hoe tsy manampetra ianao. Aza manaiky voafetra mihitsy. Anao tsy manampetra. Satria ny Andriamanitra ao tsy manampetra. Izy io moa koa lasina bavy arakaraka ny zavatra mitoetra ao anaty ny vokatra miseho amin'ny fiainan'olona tsirairay. Zany hoe raha tia maritra ny mombanao anao dia nanajereo voaloha hoe iza ilay Andriamanitra ivavahana. Ilay Andriamanitra ivavahanao voalohany indrindra lehibe. Izy lehibe io nefa ny safidy hipetraka ao anatinao. Manomboka eo miova koa ianao. Miova lasa vehivavy lehibe, lehilahy lehibe. Amen. Ny Andriamanitra ihany koa tsy manampetra. Io Andriamanitra tsy manampetra ino no ny safidy hitoetra ao anatinao. Mazava ho azy ianao tsy azo vera. Zavatra tadio fa ny ady natrehan'i Jesosy mety atrehanao. Fa zay ady tsy nandresan'i Jesosy kosa tadio fa tsy andresy anao. Satria ozy ny Baiboly hoe Jesosy Kristy no tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Amen. Ny fahavelomanao sy ny fahatongavanao eto ambony tany dia fa fahagagana. Eritrereto ngery lasina bavy fa mbola tao anaty kibo anao tao anatin'ny 9 volana. Fa velona fa. Zany dia fa tsy hainao fagnazavana hoe rivotra taiza moa nina anao to. Fa tsy hay fagnazavana zany. Voaka avy eo anao teraka soamantsara. Raha ianao teraka tsy mitafy na akanjo anankiray azy. Fa jerevo am'izao ny armoiranao firy akanjonao. Efa apetrapetrao sady ny kontikonty avy taiza dolo ireo zavatra nananao reo. Ndeha ataontsika ohatra fotsiny amin'ireny olona vao nanomboka ny tokantrano. Vao nifankahitanao sy nivadinao mety somary satsahirana na vilany andrahoana hanina ary mety fampitadiavana. Fa amintsika miteny izao mety efa tsy hainao intsony hoe firy ny isan'ny vilia sy sotro ampiasainareo an-trano. Avezan'olo zany avy amin'ilay Andriamanitra zay ivavahana. Amen. Ka mba manana zany fotom-pisainana vaovao indray fenao io tsy azo fera. Aleo saraitsaina amin'ny famoarana anankiray faharoa koa zany. Hoe tonga teko tamatavony ny président de la République ohatra. Dia tsy naneky izy andeha amin'ny hôtely fa antragnona reny ndray koa izy ny hôtely ivahiny ary hoany akao 3 andro. Azonao hoe zany mety miteny anao mikorotana ny arao aminay katao président. Mety zato aminareo ao izy. Dia sandralena okanao iny akory tsara. Hoe fa ato aminareo ihany. Dia niditra taminareo taony iny anareo sy raha misenao iny niala teo fa izy nampatorina tamin'ilay fandeha. Ary tsy naneky raha tsy bilisy fotonareo kokoa no hinanany satria tia ho aminareo izy. Amen. Dia alaivolaivo saraintsaina ny fiovany io tramonareo. Ny ampitson'igny foa ny fen'olo mitangorona eo andeha hitady an'ilay président mipetraka ao. Ary na efa lasa ray président hoisy olo andeha alatsary ny angavy ianao manokana taiza fandriagna andeha. Agnano selfie ambony fandriagna ekeo mameka anazy. Dia aiza sotro ny nanany. Dia tadio amin'izay fotoana izay tsy avy taminao no natonga an'ilay toerana ny antsara na ny voatra
fa avy tamin'le président nanaiky hiditra ka amitsika miteny io natony agnaranao ny ova hoe kristiana le Kristy mpanjakany anatinao mihoatra noho zay manamboninahitra mihoatra noho zay olona malaza mihoatra noho zay olona manambola eto ambony tany zany izy anatinao ka mba jerevo kely re olona dinio kely vokely fomba fijerinao fa le Andriamanitra tsy manampetra no ao anatinao mba misy fotoana malalaka iny ianao an-trano mba averimereny kely amina fehezanteny mihitsy hoe ato amiko le tsy manampetra ato amiko le Jesosy tsy misy petra mba tonono mihitsy ary mba ataovy resy lahatra am'izany ny vatanao fa tsy voafetra tsy neno amen na andao aloha tsika maky andiny tsoratra masina ato amin'ny Jaona 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 tsara nery avany manompo an'Andriamanitra io Jaona 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay mivaky toy izao rehefa vaky zany dia nisy andro firavoravoan'ny Jiosy ary Jesosy miakatra tany Jerosalema ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda nisy fialofana dimy taonan'ireny mararomaro ny jamba ny mandringa ny madila ary misy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona firy taona moa izy narary jeretsany 80 taona izy teo fo raha nahita azy mandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy teo sitrana vahenao le marary namany hoe tompoko raha etseny ny rano dia raha etseny ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto amin'ny farihy nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosika eo aloha hoy Jesosy taminy mitsangana eto ny fandrianao ka mandeha ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy laza hoe amen ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany amry izany amen amen niaraka tamin'izay ozy dia sitrana raha lehilahy alleluia ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona 4:1 Jean 4:4 Jaona voalohany 4:1 ozy ndraiky baiboly hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra laza hoe amen ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao io teny io rehefa ngamba tokony verset tadidy io ataovy parkera mihitsy 1 Jaona 4:4 anaka ozy izy ianareo dia avy amin'Andriamanitra tegna zany tokoa ny atsika tsy avidy atsika tsy karazany zavatra misimisy ho azy zany fa avy tamin'Andriamanitra isika amen ary efa naharesy ireny io satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao da iny tompony iny atsika io zao da lasanabavy voateraka tonga teto ambony ty tany ty defa misy karazana forsa hafa zay afaka mifery ty tany ty zay afaka manjaka amty tany ty tao anatytsika fa kio tsara ny baibolinao ny Genesis 2:9 fozy baiboly hoe ndetsika namboatra olona tahaky ny endritsika araky ny tarentsika donc ozy izy anjaka anapaka zany no natura napetraka ao anatinao natao anjaka natao anapaka alleluia fa ny nampalahelo natonga ny fanjakana sy fanapahana io tsy tanteraka amin'ny fiainan'olo anankiray dia noho ny fahotana jerevizao tsara fa milohan'ny nanamboaran'Andriamanitra ny Adama sy Eva dia sahidena aloha ny namboarana zany hoe raha tika milohan'ny isinao tonga teto ambony ty tany ty ny fitahinao aloha ny efa namboarana fa jerevitsika tsara
fa natonga ny Adamaseva tsy nanapaka ela tao anatin'le fitahina zay man'Andriamanitra taminy dia noho ny fahotana. Ka io ravana no hitsanganana eto foana isana misoanandro mba hialantsika tsiraikiraiky amin'ny fahotana. Fa manakana zavatra maro ny fahotana, manimba zavatra maro ny fahotana. Ary efa naveriko teto foana ombeny fa ny fahotana tokoa dia sahala amina kansera. Ny afantarana fa kansera, ny kansera ao anaty vatana dia satria efa nipetraka tao 7 taona izy. Tsy misy manifeste eo no eo zany ny fahotana. Fa atao mihitsy zay avariananao, atao mihitsy zay atonganao tena tsy atsapa ninninona fa ohatrany hoe mety foana. Ohatrany tsisy raha miova, ohatrany mandeha foana zay atao, ohatrany mety foana zay teneninao. Fa rehefa elaela io misy zavatra bloqué, misy zavatra tady ho simbaina, misy zavatra tady atao mihitsy zay zavatra rehetrarehetra nakana. Ka isika olombelona, enao mihaino ana io no natokan'Andriamanitra mihitsy ianao mba tsy hanapetra. Fa saingy no ny fahotana dia lasa misy ny fetra. Dia izy io anefa ny mahatonga ny olona manana ny ontsina hoe fetra io dia misy takaitra mipetraka tao amin'ny fiainana vokatry ny fahotana. Misy takaitra. Ohatra hoe nanao zavatra izy dia tsy naomby izy zavatra natao. Ary matetika izy io mahatonga anao manana le takaitra, mahatonga anao misy fetra dia fahitanao ny tegnanao hoe tsy mahavita zavatra. Lasa miova zany ny fomba fijerinao ny tegnanao hoe za raha tsy vitako zany. Aloha mandeha amin'Andriamanitra amin'izay mitramovato io. Toa misy proposé anao ndo hiara-iasa, ndao tanay madama Patrick kay hitegna tagnan'izay. Za raha mialatsiny ara-misefo tsisy raha heky amin'izay. Nefa mba tagnan'olo le olona no s'adresse. Dia lasa misy fetra ianao satria hitanao ny tegnanao hoe tsy mahavita zavatra. Lasa manana fomba fijerinao rehefa mitaritra hoe je suis incompétent, je suis inefficace. Betsaka amintsika no ohatran'izany. Tsy mahita tsony ianao ny tegnanao hoe lehibe, tsy mahita tsony ianao ny tegnanao hoe afaka ampiasain'Andriamanitra. Ary io ny olana mahatonga antsika tsy afaka maheno ny feon'Andriamanitra satria mieritreritra antsika fa tsy avy amintsika to Andriamanitra miteny fa hanekafa. Azadinonao nefa fa Andriamanitra efa nisafidy toetra ao anatinao. Araka le fanoharana ny teneniko teo mahakasika hoe traminao nisafidy président de la République hipetraka ao. Mihoatra lavitra noho izany Jesosy nisafidy hipetraka ao anatinao. Dia raha ao anatinao izy no mipetra, mazava ho azy avy ao anatinao koa izy no miteny. Ary natoro kely zany no maly hoe suivez votre conscience. Ilaina zany misy fotoana anao magnaraka ny conscience-nao mba ekenao ny feo ny fieritreretanao. Satria ndraindray Andriamanitra miteny aminao amin'ny alalan'ny feo ny fieritreretanao satria ao anatinao izy no miteny. Halleluja. Io zany dia tsy inona koa io fa tsy fisina fandraisan-dahatra amin'ny fahamarinana zay nilazain'Andriamanitra. Matetika antsika na dia ampianarina azy, na dia atoro azy, na dia orientena mihitsy amina karazana fahamarinana maro makasika ny tegnanao zay voalaza ny tegn'Andriamanitra. Efa tsy resy lahatra tsony ianao. Mety tsy natao anahy mihitsy ho ziziny sasany ny fivavahana. Tsy haiko mihitsy pasteur fa efa nataoko daholo zao nataoko rehefa tsy hitako e. Dia lasa tsy manana fandraisan-dahatra tsony ianao ny amin'ny fahamarinana ny tegn'Andriamanitra. Ary ao moa ny sasany lasa tafijery ny fianarana zay vitany hoe zany tsy dia nandeha fianarana ao zay. Lasa any amin'ny fianarana any izy no maka référence. Ary ao amindray mijery ny ray aman-dreny. Ohatra hoe ny ray aman-dreny tsy dia nahavita zavatra firy, ny ray aman-dreny ataoko hoe nahantra, ny ray aman-dreny mety hoe tsy dia nahavita nampianatra. Dia lasa ireny no jerevana. Dia lasa profetra izy. Ay mitoko ianao. Ndraindray tsika tsy te hijery mihitsy tsika ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana ny fiainantsika. Jereo tsara io verset zay nibakitsika amin'ny filazantsarany Jaona 5 io. Raha tegna dininao, mampirisika mihitsy moa za mba averinao bakina rehefa tonga any an-trano. Fa tena 80 taona izy no nijaly. Dia jereo fa niovatra amin'ny fomba fisainana.
niovatra amin'ny fomba fisainana. Lasa voafetra izy. Tsy mitatra tsony ny saina. Nefa ny toerana nisy anazy toerana kely, toerana fariny Betesda, ngamba ny raha ohatran'izao altarantsika zao maventy. Toerana kely. Ary mba anisany zavatra mba nivisitenay tamin'izay nandeha tany Israel, mba reny le toerana malazalaza reny. Teto naterahany Jesosy, teto izy nonombona, ity zany ranomasina maty zany, iry zany Betesda zany, iry zany zao zany. Toerana kely, tsy ampitseko hoe 4 metra iny raha misy. Fa lasa voafetra iny, tsy vitany ny mijoboka atao. Fa tsy arakaraka ny lazany zany le fariny Betesda fa zavatra kely. Tsy vitany io lehilahy iny mijoboka atao. Jereo tsara fa raha tena vakinao Baiboly, tsy miteny Baiboly hoe maneno izy. Fa ozy hoe tsy afaka mamindra. Na hoe tsy miteny Baiboly hoe malemy na tsy afaka mamindra. Fa ozy fotsiny hoe narary. Dia raha vakinao Baiboly teny anglisy dia tonga dia hita mazava tsara fa kay le lehilahy tena tany amin'ny sainy tany no misy problème. Tany amin'ny fisainana. Izany ry havana mahatonga antsika. Rehefa ela loatra antsika anatina problème anankiray, dia lasa misy fiantraikany any amin'ny saintsika izy. Jerevinao regny vehivavy ampijalim-bady regny. Fa simba ny sainy isaky mahita lehilahy izy, dia lazainy fa tsy manjary daholo ny lehilahy. Zany koa misy lehilahy. Rehefa ny fitany vadiny, asaky foa mahita vehivavy dia mieritreritra dia avy ratsy. Viavy salama. Lasa misy impact any amin'ny sainanao any ny fahasahiranana zay mahazo anao. Tany amin'ny saina mihitsy zany no efa nisy fetra. Jereo ngefa nitondra fandriana izy. Jereo hoe nitondra fandriana, izy nitondra ny fandriana, izy any. Fa nataony tamin'godiny fariny Betesda teo, mba hiandrasana an'le rano mihetsika. Teo kaiky le fariny. Dia apetrao ny famotanina, vitanao ve ny mibata fandriana fa tsy vitanao mibata ny tenanao andeha hijoboka avao. Dia lasa nankiny ny tany aman'olo. Tsy nankiny ny tamin'olo. Ozy hoe raha mba mihetsika ozy ny rano. Tsy mba misy olona mba handeha hampijoboka ana ao anatin'ny rano. Tanao ny andro olona hampijoboka ana. Salantsika matetika. Rehefa ela anatina problème tsika, dia miandro olona dia anaty barifotsy andraho. Zay mankavaizy tsy hoanareo. Fa ela anao zay tsy nanome volana. Zany fo atao. Mandigny olona dia nanome volana. Lasa misy fiantraikany any amin'ny fisainana any ny fahasahirana. Lasa mihevitra anao fa tsy mahavelon-tegna tsony raha tsy omen'olo zavatra. Lasa mihevitra anao tsy mahavita azy ninina tsony raha tsy misy mamomeny na misy manampy. Fisainana zay fa somary misy olana kely. Tadidiko foana ho any témoignage ny Bishop Patrick. Chaque fois izy mamresaka regny dia teneny foana. Ny zanako izy taloha pastera tsy nahay an'izany hoe hena zany. Nafantarany zanako hena zany izy dia fefany. Mandalo any an-tsena ao dia manondrotondo zareo tata ry misy fefany. Zay le zaza hoe fefany zany ny agnaran'le hena satria zareo chaque fois mividy hena dia atao fefany. Dia lasa niovatra amin'ny fomba fijery le zaza hoe io zany ny agnaran'io dia fefany. Ny problème mahazo, ny fahantsana mahazo, lasa magnovo fomba fisaina. Dia rehefa ngefa misy olona rehefa tsy tia magnano bazary be. Erina bazary bondolo ngefa miodikodiko. Misy olona tsy mba tia mandeha an'izany hoe andeha soprety, mandeha sport zany, fa misy toerana fandehanana. Lasa voafetra. Izy io tsy hoe le agnaty paosy ny tsisy, fa le sainy mihitsy zany hoe atsika tsy any fa aty. Olona dia voarotra zany. Misy toerana hitana ananjy fa hoe za ananjy dia fa ry raha miteny zany olona andeha izy mamana nagnano bazary dia fanabataro hoe aiza zany. Aiza daholo mahatonga an'izany le fisaina. Nindalaka remarkenao fa ny olona rehefa voadona ny fahantsana iny ny sainy rehefa mandeha magnotany zavatra tsy hialala qualité izy fa prix manao. Otrino?
nanomboka misy impact tany zany le fanotrano le tsy fisinana izy zany raha ohatra misy raha tiana matomboko zany anao zay mijery zavatra anankiray satria tianao le izy fa io tsy fomba tsy tiandany lera tsy mba ijery tsara va izy ty sa ratsy vao mitazoma an'igny izy zavatra mialombaloana hoe otriny moa izy te hoe zay ny lasa izy nefa le zavatra tiany tsisy vola fa agny amin'ny saina mihitsy zany izy manomboka misy zavatra voadoma tsy kelikely hoe tsy arakeo anao tsy akeo anao satria misy fagnano teny anazy mila miondrokondroka riry nao ozy a misy mamaky balle misy raha mipeko ananjy izy tainy tompony tainy Jesosy ianao hoe alleluia zay olona nandalo takaiky ny ramose iny namitany anareo magnino oke morono oziny hoe miandry anjely agnetsiky rano mandigny olo androboke de jerefa ny olona mpahorina fomba fisainana hafahafa te mametsiny olo question hafa napetraky Jesosy taminy te ho sitrana va ianao famomezantsiny olona ndraiky natao de jereko zany ny fiainanao raha ianao le olona mbola tia mamemetsiny satria mety misy mamda anao marao tsy miasa sa tsy miasa valin'izany de tsotra hoe na miasa na tsy miasa tsy zany nao nietsy koa le zala ratsy fanahy be aminay ao igny no de miodina ny lera zala ratsy fanahy hitanao le directeur-nay taloha le biloa be lasa mifindrany amin'olona le izy raha vo inao zany zay voafetra de lasa misy fiantraikany amin'ny fisainana ary nahatramy fomba firesaka anao raha tsy amin'ny plasy tsotra be no mitany amin'ny Jesosy anazy te ho sitrana va ianao nandeha ndraiky raha etsena ny rano antegna moka boriborikolo tsisy raha filana ananjy mamikotipakotapa hely songona ndare vafara regny ndraiky azon-draha fogna regny amin'ny fitsarany lanitra nefa question mazava hoe te ho sitrana va ianao iny zao raha teneny hoe oui monsieur matoy izy zany mametraka le famotanina anagnany le izy za moa zao de le amitany nare fogna te azo vola nganare matoy zao mamitany an'izany te amome vola ia fa question tsy normal zany raha za zao de agnatona olo anakire anao mo te azo vola te anjary anao matoy zay mamitany olo reky te anjary anagnako le fanjariana matoy zao zay mametraka question hoe te azo vola te amome vola ke Jesosy teto mamitany te ho sitrana va ianao na odiny taniafa ndraiky koa asa go mavezy iay za mbola magnabiady ke ty olo avake tsy mbola hitako tsara be tavitry be mbola toroko anao ndraiky mbola magnano recherche rek zay go mavezy manao fivolanana ilo sira zavatra ava fenerivo hafahafa zay amitagnana anao te ho sitra matolo olo zany mamitany te ho sitrana mafantry fa marary anao azonareo ve zany masava be ngele question mahita izy hoe marary anao satria tonga de hoe te ho sitrana va ianao hitany fa narary anao zay de magnino raha mba tonga de teny hiara amse magnaraka afara eky hoe atao pikiry sa atao pasma samena vina ody fa ihany valin'izany fa niodigny tany hafa le resaka satria efa nisy zavatra voadoma kely tany misaina karaha ataonareo olo dimy an-trano varikapoka raiky sy tapany fogna atoko andro vilitry koa fa nanjary rokabako zao nanasana ataonokabako zy lambagony raiky le vary efa misy fiantraikany mihitsy hoe tsy maintsy kapoka raiky sy tapany zao lafa sairana pastera de zany problème ny tiranaty kabe ny kristianina lasa misy problème karaha io anka na de mamonjy fotompany sorana izy na tonga ty ampiangolana izy tsy mainana ninina tso nivetritra ananjy ke hoe amfiry ndraiky regny zay tongako zary miara misy fivavahana ny any mbo ny alany tany rano satria misy olo itsapa ananjy nare ndraiky ny megny akao hoe
tsara sy tody izy kibo zegny niarina mba tsy tokony atao délivrance mba magnano délivrance izy adigniasany lera tsy midika zegny ndraiky ty le magnano délivrance makeo tsy maraiky zegny tsisy agnaty délivrance aketo mika ataonao mandigny lera zay le izy gab izy eny zany no nametra ny tegna ndriako hoe zany ohatran'izao be da be ny kristiana salama atsika reo nefa ranasiana vavy samby nametrahan'Andriamanitra zavatra goavana ao anatsika samby nomen'Andriamanitra zavatra goavana aby zany ny olona rehetra tsy vitsy nefa ny olona mihevitra fa de hoe efa ohatra mihony izy zay efa karany anaty saigninao koa zany efa tsisy metritsony mbola andeha tany hafa fa tamatafo fa kirihiry fo no 90 parcelle en 63 ankirihiry avaratra ao le sasany tsy mba mananagny eritreritry mihitsy hoe mba andeha andafo zany fa Madagasikara fa maro amitsika ny tsy tianao zavatra fa mieritreritra hoe fa ampy io zavatra ataony nenay fa ty fa zay arety mety mbola hely afivarotany sariboma edy raha nitezany mamanena zay takeko finavety ndraiky varotra sariboma aby zay dimy raha vavy ery mamanay to take mivarotra kitay menaky aloha keko madalo amin'ny rany fa kitay menaky de mijareko de lasa raha mijiranjare mandeha zany anao hatramin'ny akanjo derivo karaha kitay menaky zare piretagna avy zay tsisy maratsy azy betsaka n'olona metritra zavatra zany tsy tianao zavatra tsony izy fa ampy anazy ny existence za rehefa velogno isa-mantsara ao mankanina vady aman-janako za fa izy tsarovo fa tsy zany ihany nitanjon'Andriamanitra misy karazam-piainan'olona revana tsy mivoatra dinio so nde tafiditra agnatin'izany nenao tsy mivoatra miizy eny no izy raha manampivoatra anazy tatoary mety andeha tabizona zay manompo manatao maquillage manompo masaky manatao postisy vitanao tsy sany izy ary mafa manompo manatao perrique roky soragna ny tompo e fa misy fiainan'olo tsy mivoatra de mahapetrao ny question ino no tsy mampivoatra ino mba vitanao fa mamalemy zany hoe ino no miantony tsy mampivoatra iny jesosy misy karazana fiainan'olona tsy mba mihatsara zany fa de eo fo omalitsy miova mandeha nandramonjare anao fa karaha mbola tamin'ny 98 fo mako andeky ifandregnanjare igny fo mbola tsy miova latabitry finanan-kany mbola izy no visika andoky tsisy raha miova ao rideau moa zany mbola rideau fa firy taogno mbola ivo mitaognany misy rota be agnivoake fitsirian'olo avy ainy Jesosy eny mba miangavy anao zany roany aoka anao mba ho leo ny amin'ny fiainanao tsy miova izy somary mitodikely amin'ny akaiky anao mba aoka hoe anao mba ho leo hoe amin'ny fiainanao tsy miova io ary tonono koa ny fiovana lehibe ao amin'ny fiainanao tonono koa ny fiovana lehibe amin'ny rehetra ataonao tonono koa ny fiovana lehibe ao anatinao fiovana lehibe any amin'ny fiainanao fiovana lehibe amin'ny vatanao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen 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 mitanteraka aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen tsy natao ho anao ry avana ny tsy fahombiazana
satria zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia. Tainy tompo ianao. Satria misy karazantsika reo lasa limité hatramin'ny zavatra hoany. Araka izy volamiko teo. Au lieu de roka kapoaka atao kapoaka raiky sy tapaka. Tsy mihinana roba tsaratsara fa limité. Zavatra jiaby lasa limité. Janao va vitry anazy io karaha mivongavonga na mivona dia tongotra lava. Satria itsy mandeha posy zany. Mandeha tongotra. Izy io raha boky ndraikidraiky malily fa fisanandro zalahy eo. Raha mamitana azy nanino raha va vitsinao? Non un support izy. Un support ino. Vana jaly. Ho afaka amin'io anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ary mandresy amizay anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy azo feragna antsony anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Za matetika manaraka an'ireny documentaire reny. Dia nisy fotoana za mba nijery documentaire zareo indianina. Zareo mitarimy éléphant. Ao Inde zao ny fomba fitarimin'jareo éléphant anankiray dia fatorana. Dia ino zao anao fomba molana anazy asivana ankizy kely miambina an'igny éléphant io. Izy le mbola kely igny zany fatorana. Dia asivana tady dia ajobona akio. Kakazo kely atao anazy. Igny atsatoka akio. Dia asina zazakely mamolaka anazy. Mandrapalehibe n'io éléphant io dia lasa manaiky ny tovolahy-kely io izy. Zay tia ny tovolahy-kely io atao dia igny no atao. Dia na dia efa maventy beura ny éléphant, tsy mety tonga saina mihitsy hoe matanjaka anao le tovolahy-kely izy. Tovolahy-kely vao mena dia efa modiko malaky izy. Stop! Dia stop izy. Efa maventy izy fa tsy tonga saina mihitsy hoe efa manana force anao le zazakely. Dia mbola le kakazo kely na jodogno atsatoko mitazona ananjy mbola kely eny no atsatoko mitazona ananjy izy fa be. Fa tsy mahasamby isitona an'io hazo io izy. Fa raha vao hitany mitsatoky ny hazo iny dia efa stop izy zay. Lasa tsy hitany intsony zany ny force ao anatiny fa variana mijery ny zavatra manodidina azy izy. Ohatry zany ny avana matetika ny olana antsika. Tsy hitanao intsony ny falebiazan'le Andriamanitra ao anatinao fa lasa variana mijery andreo karazana probleminao. Miovahinao manomboka anao. Zany natonga le fezan'ity verset mivakitsika teo hoe lehibe ozy ny ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao. Alleluia. Amen. Tsy zavatra kely zany Jesosy ao anatinao zany fa ny zavatra rehetra mihitsy miondrika amin'izany. Natao iondrehany zavatra rehetra zany ianao io noho le Jesosy ao anatiny. Ka manomboka androany aza mpitahaingana amin'izy na amin'izy antsony ny tenanao. Aza mandany lera hitovy amin'olo. Tain'i Jesosy ianao. Fa misy problème anankiray io ny tegna manko tsy koa karaha Heriberté. Sambotra rao nare Clinière. Sambotra rao nare Joséphine. Sambatra rao nareo mampitany fiainanao amin'olona. Ndanona mba manomboka mahita ny falebiazanao anatinao. Agnatin'ny zaza jiaby nateraka mamanao anao farany lehibe. Fa la misy tsy magnanabe. Ary nareo jiaby naterany tsy mitovy. Nazavako zany omaly ho an'le teto. Tsisy olona mitovy zany ho namboarin'Andriamanitra fa différent. Avy aloha raha misy te hiezika hitovy aminao fa anao aza mihezika hitovy amin'olo. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Olona spesialy ianao eo amin'Andriamanitra. Ary tena mba tiako mba hisokatra ny sainao fa ianao manana le kapasité afaka mahavita zay tianao atao. Possible mety tsisy mahavita fa anao mahavita anazy. Zay le mampiavaka anao. Amen. Misy monko amintsika raha zavatra tsara to mety raha tsy fananao ndraiky toko izy ataoko to asana anakory izy to. Zany mihitsy ianao zay. No maniny ianao mba hanamboatra zavatra goavana. No maniny ianao mba hitondra transformation.
mitondra falebiazana amin'ny fiarahamonina, amin'ny fianakaviana, amin'ny quartier misy anareo. Zany ianao io zany. Fa tsy variana anao mijery hoe nagnano trano kelikely ihany dia hagnano trano kelikely koa. Nanambady vazary ihany dia tiana ambady vazaha koa. Nanao an'izao irana dia hanao an'iny koa. Ndana mba voaro le agnatinao, foazo le agnatinao, fa misy zavatra zay efa napetraka Andriamanitra. Fa tsy mahita n'izy io atsika riavana fa zavatra hafa indray no hitantsika. Ary ny ankamaroan'ny olona dia zany daholo. Le tsisy foana no hitany fa le mba misy tsy hitany. Raha tianao hivoaka ny fahasoavan'Andriamanitra agnatinao, ndana mba manomboka mifaly amin'ny zavatra mba hananana. Tsy fantako hoe malemy randrana anao, ndana mba hankafizo randrana anao malemy. Alleluia. Mety tsy fantako hoe be mony ianao fo tsara nify. Izy koa mitarika sy azy mony itsy rehefa nifinao. Anetako hoe tsy dia manamola firy ianao fa anao ne olo niteraka. Amen. Dana manomboka mankafy zay mba hanananao. Dana mba manomboka misaotra n'Andriamanitra amin'izay mba hanananao. Dana manomboka mba mankalaza ny tompo amin'izay mba misy eo amin'ny fiainanao. Lazao hoe amen. Zany rehefa na fomba fialana amin'izio. Hitanao fa manomboka tsy voafetraka. Mivoaka ny trano anao, tonga dia dana mahita hoe misy zavatra lehibe ao anaty. Zany ane rehefa mahatonga antsika tsy hainao angambany fa ianao io ianao tsisy vola foana anao karan'ity. Fa ndana ange ianao ke mena vola bebe dia saina mandeha bazary. Na olo miliardera resinao amina pôzy. Satria agnatinao ao na dia anao mbola tsisy na ny ariary folo io aza efa misy karazana pôzy isan-karazana. Tonga dia fantanao raha magneva anao. Dikan'izany ianao hoe tsy poakaty fa misy raha ao. Ny afahana mamoaka an'io voalohany indrindra dia ny manomboka fahitanao n'izy hoe misy zavatra ny agnatiko ato. Hitanao na olo mipetraka ambany volo be regny, izy tsisy vola foana fa misy zavatra agnatiny ao. Zay tiany avoaka fa no le fafana mono mahatonga an'izy tsy tafavoaka. Ka raha tianao hivoaka io, ndana manomboka misaotra n'Andriamanitra voalohany indrindra amin'izay mba hananana. Dia ho vola io fomba fijery hoe tsisy hevitra hoe tsy tafavoaka fa manombo mahita hoe ho lehibe ianao atsoatsy. Dia fadio ny miherintegna. Aza miherintegna. Ao manko amintsika manaiky intimiden'olona. Asa manaiky ho intimiden'izan'izy. Alleluia. Asa manaiky ambanimbanian'olona zany fa tsy mitovy aminanjy ianao. Na dia ndeha ataoko hoe miasa aminanjy ianao fa nareo tsy mitovy. Alleluia. Fa tsy hovana fomba fijereo satria miasa amin'le olo ianao dia ambanin'olo le olo. Non? Mahatonga anao miasa satria manana andraikitra ianao anaty tokantrano mila miasa fa tsy midika hoe ambany ianao. Alao agnaty saigny zany. Zany akory tsy natao indesina andeha nevateva patron. Dia misy mandray vilana ndraiky manomboka zany rehefa midaka moramora anao fa tsika tsy mitovy. Piasa dia ko ato fa tsika tsy mitovy. Tsy zany no tiako atongava. Fa ao azasenao mba manomboka hita fa ianao olona miavaka. Amen. Aza manaiky ambanin'olo. Atsika magnaja olona fa tsy manaiky ambanimbanian'olo. Azonao koa zany? Zay le. Satria raha ohatra ho zahay amaly zay, raha efa nisy olona mitovy taminao teto ambony tany, tsy nanamboatranao tsony Andriamanitra. Azonao koa zany? Raha ohatra ka efa nisy olona mitovy aminao teto ambony tany, tsy nanamboatranao tsony Andriamanitra. Matoa ohatran'izany tsy dia matoa zay mividy zavatra anankiray dia satria tsy hanananao le izy. Marina sa tsy marina? Fa tsy possible anao hividy montre karazany araiky misy folo vidinao aminazy. Antonao mividy an'igny montre igny satria montre hafa indray ankoatran'le fanananao. Karaha toinareo vehivavy amina saka. Nareo tsara misy hoe hividy saka mena folo, saka mainty 10. Matonao zay mividy araiky vaovao, le anankiray tsy hananana izy midigna igny. Le tsisy aminao izy midigna igny. Ohatran'izany rehetrarehetra. Amen. Alleluia.
teneny mihitsy hoe spécial zaho. Amen. Misy zavatra tsy ananan'izanizy zany aminao io. Misy fiainan'olona zany no ny fisinao dia velogna izy. Raha tsy teo anao mety maty izy. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Mety anambanimbany anao zao ny vadinao, anao vehivavy tsisy ilana anazy anao, raha tsy nanambady anao izy tsy karany. Tain'i Jesosy. Mba imagineo raha lehilahy hafa ny vadiny. Mba imagineo raha vehivavy hafa ny vadiny. Tsy ohatran'io fiainana azy. Fa noho ny fisinao dia ohatran'io izy. Maheno venao e. Donc zany ianao olo ilainy. Zany ane mahatonga an'ireny olona sasany ohatrany misy vehivavy anankiray vadiny. Dia nety be ny fiainan-jareo. Fa tamin'ny fotoana nisaraka tamin'ny vehivavy io samy miala. Taiza le source misy ilana anazy ianao. Tain'ny tompo manokana isika rehetra. Dia ny secret anankiray manaraka koa aza mba tia manavakavakolo. Io zany mila fahadiana misy le manavakavakolo. Aza manavakavakolo ianao. Ny tegna olana amin'reto olona tia manavakavakolo reto izy mihitsy mitia mitokatokana. Ary io ny problème-ny Jodasy io. Jesosy rehefa nifidy an'ireo apôstôly rehetrarehetra, ny apôstôly 150 samy ray fiaviana daholo. Ny apôstôly 150 samy ray fiaviana daholo. Fa i Jodasy reriny avy tamin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Kariota. Zay natonga anazy hoe Jodasy sy Kariota. Avy tamin'ny tanànan'ny Kariota io nisy an'i Jodasy. Dia chaque fois amin'izay mba mivorony olona izy mitokatokany satria izy andianareo Jerusalema zay Kariota keto fo. Dia betsaka amintsika nohatran'izany. Raha vao miaraka amin'olona aloha ataonareo Betanarivo ihany io e. Aloha zay efa Mazeka. Aloha miaraka amin'ny ihany moana nareo Timor mo. Alaka sisy zay betsy misaraka. Tia mitokatokana. Dia rehefa ny olona tia mitokatokana dia tia manavakavaka. Satria efa zay mihitsy ny fisaina. Samako raha tsy dia tiako loatra miaraka amin'olo maro fanavakavaka anao zay fa raha tsy tonga anao direct avy. Anao zany misy toe-po hafahafa zay mila sitrana. Ary raha tsy madio am-po anao tsy ahitan'Andriamanitra. Tain'ny tompony ianao. Alleluia. Amen. Zay izy io avy tadiditsika fa ilaina ny fifandraisana manolo satria misy zavatra ilainao fa any amin'ny hafa le izy napetraka Andriamanitra. Izao malaky tsy malala fomba be zay e. Taintompo matoa zany misy olona napetraka Andriamanitra eto ankoatranao tsy mitovy aminao izy. Amen. Matoa misy olona napetraka Andriamanitra eto ambony tany ankoatranao tsy mitovy aminao izy. Ka aza miavo fa possible misy zavatra tsy anananao fa any amin'olona. Zany raha sy nambavina za efa mitaiza nareo hoe mampiatra nareo mbola mianatra manolo. Mbola miaino olona. Ary mbola tia mifandray aman'olona. Satria misy zavatra zay tsy ananako fa any amin'ny hafa le izy mapetraka Andriamanitra. Misy zavatra tsy anananao fa any amin'ny hafa io mafeno tompony. Mitahinao any amin'ny tompontsika. Alleluia. Samy manana ny dony zany ny olona tsirairay. Natao hifameno nefa ireo raha mahay miaraka tsika. Alleluia. Matetika dia miteny aminao foana Satana hoe aza manao an'izao. Aza mifanaindray amin'ireny. Tandremo pasteur rano. Tandremo. Matetika ireny dia avy devo. Ny olona rehefa tsy voatery trano raiky fa afaka mifankahazo am-po. Amen. Ianao tsy voatery hiara hivavaka amin'zareo. Nananakory tsy manjary milomagna telefôny nakato fa fiangola.
zay le izy matetika zany dia io fogna ny fomba ataony devoly a raha tia limité fiainan'olo izy ataony tsy azoazonao daholo olo jiaby ohatra anao zany zao tokony mba hitombo ato ziona inona ny ataony hitanao mba tery magneno ny vavaka ndraiky ohatra anao tonga dia tokony hitombo ato ziona anao olo mandihy ndraiky na raha tsy tiako raha fivavahana mariny fatsaby raha mandihy ndraiky tiany pomosavy mandihy tsy magagana fapivavaka mandihy problème toipo daholo zany anao no raha fa tsy mandihy avila zay le ndiky anao mipetraka koa fa tsy tianao le fandehan-javatra tonga am'le mampazotozoto anao no mitsaga fa ndraindray tsika limité ny devoly amy zavatra salamizany dia lasa tsy tonga atsika andray zavatra dia lasa misy olona lasa misy amitsika zao problème randragn'olona fa problème anao edy aza tokony hiara asa aminanjy fa ala misy rasta io sa raha mbolo lohanao tsy midoko raha mbolo lohanao lao mbola ataoky izy io mitatoniky fa misy honanjy tsy honao asa mba manaiky rebelebe ny devoly amy zavatra tsisy dikany salama amen misy amitsika raha tsy hoanin'olo ao mane za tokony hiara iasa amin'ingy ay fa ala misy tsy homagna maly raha tsy hoaniny maroko ataonao io problème manjareny manko zao problème manjareny fa tsy problème manao afaka miaraka foana na dia tsy mitovy ary ny fomba fijeny ary zany revana mitoetsena mampanoso halleluia amen teboka manaraka aza manaiky ho manipulen'izanizy satria matetika rehefa hiasa satana dia amin'ny système de manipulation mampiasa manipuleny ianao anisan'ny zavatra miteraka limite amin'ny fiainany ny manipulation ny manipulation matetika dia zay zavatra diso any anatin'ny sainany mitiny ampitaina aminao eo ny afantarinao fa manipulation raha mba zavatra ampanosy no manino raha olona miforcenao anao zavatra ohatra hoe miforcenao zao za eto matetika mba hadio tsy manipulation zao garana hoe mila mahadio aomony sasany amorosiko mihitsy alao volokeliky tsy manipulation tompoko zany sasany asaiko mba manao zavatra mba ilamina fa tsy milamina dia be tabe ny zavatra mikorontana ny fiainatsika raha ohatra ianao ka manaiky manipuleny aza manaiky manipuleny izanizany amen aza manaiky misy olona andeha manipulenao zany mihitsy na oviana dia zavatra anakiray koa raha tsy tianao voafetra ianao a aza mihevitegna ho marina ny zavatra rehetra betsaka amitsika reo a tsy diso mihitsy madamo tsy diso iramoseny tsy diso mihevitritsika fa isika ny tegna manana fahamarina mihevitritsika fa isika ny farambanam-pahalalana dia ndray misy olona tatranaka ohatra zany aza mihevitegna ho marina ny zavatra rehetra hitanao tsara ngamba fa raha magnaraka ianao ny statistika mondiale 40% ny tokantrano manerina zao tontolo zao dia tsy misy ray mpianakavy 40% efapolo isanjato ny tokantrano manerina zao tontolo zao dia tsy misy dembelikavy nefa maro amin'izy ireo feno fahombiaza azonao hoe zavatra tikitenena ianao nefa zao manana ray aman-dreny manana ray zay ny an-danitra manana ray ara-panahy manana ray niteraka mino fa tsy hoambakandrevana 40% ny tokantrano manerina zao tontolo zao presque tokantrano tsy manana ray mpianakavy fa mama daholo no mitezana azy any kamboto zany
nefa betsaka amin'olo mahomby anao sady manana ray any an-danitra manana ray ara-pana manana ray niteraka zay mbola vely ahoana ianao mitseho en plus manana coach fa iny Jesosy ianao amen na satsy amen alleluia ao anatin'izay maranantsika anazy mahatonga ny olona limité ampo dia ny fahatsompanantenana sy ny fanapahan-kevitra diso fahatsompanantenana satria ny fahatsompanantenana dia miteraka mauvaise décision mauvaise choix mauvaise endroit mila mahay manapa-hevitra ianao manapa-hevitra hiala amin'ny ratsy manapa-hevitra hiala amin'ny atrosa manapa-hevitra hiala amin'ny faharatsiana sy ny fahotana maro samihafa le lehilahy atao Betesda dia niandry anjely fa tsy niandry an'i Jesosy nodidin'i Jesosy izy batany fandriny ijerevo fa nitsangana izy rehefa nanapa-hevitra etsy misy zavatra zany rehefa mila napahanao hevitra nao ihany sady mila mamantatra hoe anapa-hevitra mba hanina ianao misy zavatra be tabe tonga ao an-tsaitsika fantatsika hoe tokony ataotsika nefa tsy ataotsika manomboka izao azajanonao zavatra fantatra fampiarao fanapahan-kevitra amen misy karazana décision zany mila raisinao io e zay efa bitsibitsihany tompo aminao foana isanandro mandraisa décision mba hivavaka am'izay mandraisa décision mba tsy hifoka sy giaratsony mandraisa décision mba tsy sotrosotropokatsony mandraisa décision mba tsy jangajangatsony mandraisa décision mba tsy angalatra mandraisa décision mba hanao ny marina amin'ny lafiny zavatra maro iny tompo anena hitanao fa tsy voafetra intsony maro izy natoroko anao tereo izy mba azonao ampiarina vetrano tonga dia ampiarina no hitsangantsika isotra raha io misotranao zay makasitraka anao zay ny amin'ny fafahana iny mivavaka tetondroa ndera sy mankalaza anao mamevonatra anao ny amin'ny lesona zay nomenao anay indray tao anatin'izay hifaliana tompo no ankalazanay ny anaranao hisoranay anao tanteraka ny amin'ny fafahanay nianatra ny teny soratra anazy aoka tompo tena hitoetra ao anatinay tokoa ny fatokinanao ny fahamarinana sy fahamasinana aminao miasarotra raray aby Jesosy ao ary eto androany dia mivavaka mandray ny hery fahefana manapatapaka ny limity rehetra manjava ny limity rehetra ao fiainan'ny olona aoka tsy anapaka intsony ianao manomboka androany tsy voafetra intsony ane ny fisainanao tsy voafetra intsony ane ny fiainanao tsy voafetra intsony zavatra azonao atao ao fahatsarana amin'ny anarany Jesosy Kristy tsy voafetra ane ziona firaisana amin'ny anarana Jesosy amen mazotoerana vetivety izy alleluia tahin'Andriamanitra ianao a minao fa azo lesina ianao a minao fa iova amin'ny fiainanao mba mampirisika antsika rehetrarehetra rehefa mba tonga eto ianao a mba mitonana am'izao fotoanantsika amin'ny alahady a minao fa mba tsy hainao rery no andeha eto fa hitona namana ianao taony namana taony havana taony zay mba olona fantanao fa atsika zany tsy ao atsika mihitsy raha volaniko io mba mitondra namana zany fotoana avao koa mbola anao zireky fo raso anao amin'ny alahady ka mbola anao zireky fo koa tahiny Jesosy rena no anatanteraka fanatitra atsika miaraka ny mahafantatsika moa zany fa manatanteraka tsika amin'ny alahady zao karazana fisaorana manokana n'Andriamanitra sady fanohanatsika ny amin'ny asa n'Andriamanitra zay ho atao zany hoe ny fisaorantsika amin'ny dimanche zany tena tokatsika mihitsy hoentsika anamboarana ny fiangonantsika amen ny mba magnomana zany fa nampisaorana manokana amin'ny alahady hoentsika ankalazana ny tompo raisana tagnanao ary mifanatitra ao fa hivavatsika raha io amin'ny anaran'i Jesosy atolotra ireto fanatitra ireto hoentina hiderana sy anomezana voninahitra anao atolotra tompo ny famafazana mba hitondra sosy fanambinana jereo Jesosy eo reto vahoakanao zay mamafy androany aoka ho tahina mihoatra ny ny fiainany jereo ihany koa tompo zay manome amin'ny fanohanana fanaovana ny tranon'Andriamanitra aoka tompo ianao ampahita fitiazy sady hamatsy azy amin'ny anaran'i Jesosy